Asima nazo agrément tamin'ny fanjakana tamin'ny 2003. Izy reny no afaka migerer ny livre des origines malgache. Tsy misy alika mahazo pédigré raha tsy issuena alika ray sy reniny pédigré. Zay izy zay. Ary zavatra hitantsika zao dia fifanarahana amin'ny association anankiray gastelika hoe anjarinareo manetsiketsika ny club de race mba ahafahana miditra amin'ilay fédération cynologique internationale. Fédération cynologique internationale moa dia io zany a lehibe ny structure karakara ny lika eratany. Mbola tsy membre ny Asima migérer niaka ny livre des origines fotsiny fa fidirana anatin'ny fédération zay ny tandrony Asima. Mbola ezaka be mihitsy. Tsika zao vao livre club de race anankiroa na telo no misy. Raha tsy maromaro mihitsy tsy tafiditra anatin'ny fédération fa efa mandeha any. Ary tsika miteny zao ny président ny Asima zao tamin'ny herinandro ina nanana feona tamin'ny sauté central kanina. Zay. Le anaranao raha Ramanantsoa zany vice-président ny Asima. Ramanantsoa Arjon. Berger allemand ligne travaille eto Madagascar. Dia ny tsara homariana zany izay Château-Esquenel zany éleveurana berger allemand afaka mamoaka sio inscrit au livre des origines voalohany eto Madagascar dia livren'ny société centrale kanina sy fédération cynophile internationale. Dia ny alika kely teraka ao aminay zany zao dia alika kely manana pédigré l'offre avoakan'ny SCC na l'homme avoakan'ny Asima sady l'offre sy l'homme zany le alika kely. Dia fa maninona ny antony hoe alika misy pédigré. Le alika misy pédigré zany antsoina hoe chien de race satria fantatra zany ny arbre généalogique fiavian'le alika. Dia à partir amin'ny caractère amin'ny parent, reto parent anankiroa reto ohatra no iretrompena ny zay toetra zay any amin'le alika kely. Efa nanomboka oviana ny Château-Esquenel sa no misy dia alika firy rehetra amin'izao no efa hoe nahazo an'izay nanomboka nisy Château-Esquenel zany dia tany amin'ny taona 2005. Reto zany ny alikanay voalohany atao amin'ny sary ato. Château ny anaran'le zany tamin'izany. Zay no na Château-Esquenel. Dia nanomboka nisy ny alika misy pédigré zany dia ny alika porté teraka zao teraka tamin'ny 1er août 2014 satria izay Château-Esquenel zany dia nahazo ny approbation avy any amin'ny SCC en tant que reproducteur na alika l'offre. Dia efa mifampiresaka sy ny eken'ny Asima koa zany amoaka alika l'homme. Alika anankidimy zany misoratra amin'ny l'offre sy l'homme zao eto Madagasikara. Dia misy tiana tenenina ampy zay. Zany ny tahampahafatesana indrindra fa amin'ny olombelona zany amin'ny haromontana zay fantatsika moa fa retina zay azo avy amin'ny Bible izy dia ny ministère fahasalamam-bahoaka zany efa manana politique manana paikady national izay ametrahana ny tobim-pitsaboana amin'ny retina azo avy amin'ny haromontana manerana ny faritra hatreto aloha zany dia araiky amin'ny 30 ny isan'ireo tobim-pitsaboan'ireo na ny centre antirapique moa zany filaza azy izay ahitantsika ny vaccine dia mamempoana ao anatiny amin'ny tsindona efatra zay omeny mamempoana zany fiaramiasa amin'ny Institut Pasteur de Madagascar izay efa taona izy niara-miasa tamintsika amin'izay ary isa-taona dia tsy tapaka ny famatsiana an'io vaccine io. Ka hatreto aloha zany dia izay raiky amin'ny telopolo zay ihany ny tobim-pitsaboana ny aretina amin'ny haromontana io fa ezana zany hitarina izy io indrindra fa amin'ny toerana izay ananana ny tany ambony indrindra ny amin'ny haromontana zany amin'ny raha mihoatra amin'ny fatramon'olo ireo ka hojerevana akaiky izay hita fa ambony be zany ny risque amin'ny haromontana zany mba anitarana ahafahan'ny olona izay voakaikitra amin'ireo biby izay ahina manatona ny tobim-pitsaboana zany mba tsy ho masakana satria raha lavitra be loatra ny toerana dia mety izay dia sakana anankiray
hoan'ny olona zany tsy ahafahany manatanteraka ny fitsaboana ara-dalàna.